Dia malalaka aza ny fivezivezen'ny vola eto Madagasikara tsy maintsy arahan'ny banky maso akaiky ny karazana fandefasam-bola na irony antsoina hoe transfert d'argent irony. Raha toka mihoatra ny 50 tapitrisa ariary ny fandefasam-bola tsy maintsy misy ny fanadihadiana atao. Claude Solution, mamrasoa. Manana andraikitra lehibe ny banky eo amin'ny fisorohana sy ny ady atao amin'ny fampitsiam-bola sy ny famatsiana ny asa fampiroroana. Misy karazany roa ny transfert, ny eto an-toerana na ny transfert local sy ny avy any ivelany na ihany koa eto an-toerana izay alefa any ivelany. Tsy voafetra ny vola afaka alefa eto an-toerana na ny virement izay atao. Raha toa nefa ka mihoatra ny 50 tapitrisa ariary izany dia tsy maintsy misy ny karazana famotorana atao mikasika ny fiavian'ny vola sy ny ampiasaina azy. Raha toa kosa ka avy any ivelany ny vola dia tsy maintsy anaovana fanambarana eo anivon'ny Finex ny transfert izay mihoatra ny 7 euro. Efa voafetra kosa indray ireo antony ahafahana mandefa vola any ivelany raha tsy laza afa-tsy ny fanampiana, ny saram-pianarana sy ny maro hafa koa. Voafaritry ny instruction laharana ohatraohatra enina tsipika 7 ny CSBS na ny commission de supervision bancaire et financière fa tokony ho anana fahamailona trano ny banky ary anana fandaminana sy pekady anatiny mba hiatohana ny fanajana ny lalàna. Ao anatin'izany ireo didy amandalàna momba ny ady atao amin'ny fampitsiam-bola sy ny famatsiana ny asa fampiroroana.